samakalazy dia dia efa miarabany vahoakan'Andriamanitra rehetrarehetra indray eto amin'ny FPVM Foibe Tanànandrano ny amin'ity alahady ity alohan'ny hanomboantsika ny fotoana dia hiarity vahoakantsika rehetrarehetra androaka ny asamantaraka ny satana rehetrarehetra vahoaky Jesosy dia mbola misaotra moa izay satria mbola ny fotoananao dia tonga eto amin'izao fotoan'izao indray mbola ny tantananao mbola ny nofidianao ary mbola ny safidinao ka tonga izay fifatoana rehetra may levina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velomana rehetra tsy manan-kery tsy manam-pahefana eto amin'izao fotoan'izao fa lavenina mandrakizay levina mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona Nazareta misaotra Jesosy manatra feno ny fotoana rehetrarehetra ny anjelinao sy ny miaramilanao aokitobo manodidina anay Jesosy iambina anay fanenao masina ny me fifantohany fanenao masina nokatra ny saina ny mpanomponao tsirairay avy androany ny amin'izay zavatra hifampizarana eto Jesosy ary misy andraty ianao eto amin'izao fotoana rehetrarehetra izao fa saromo ny maha-olombelona anay rehetrarehetra tera ny aza ny voninahitra dia atolotra eo anao amen ia dia ho ampitomboina amintsika eny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ny Jesosy Kristy tompo ilay momba antsika sy mitantana antsika ary miaraba amin'ny mpamakilainy Madagasikara ihany koa izay natratra ity fanateram-bokatra ity indray ny amin'ity alahady mahafinaritra ity iaraka ny voninahitra an'Andriamanitra isika rehetra voninahitra ny eo an'Andriamanitra rerany aleloia masina Jehova tompony maro enky ny voninahiny tany rehetra amen anoizantsika n'izay fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra izay ny salamo fahefapolo ny andininy voaloha hatramin'ny andininy fadimy ny salamo fahefapolo ny andininy voaloha hatramin'ny fadimy dia homantsika ao aorianan'izay ny irao amin'ny firanana FFPM fahenina amby telopolo irao amin'ny firanana FFPM fahenina amby telopolo ny andininy voaloha sy ny andininy fahatelo no ataontsika ao aorianan'izay salamo izay ary vita mihitsy mivavaka vao mipetraka isika rehetrarehetra ovakitsika izany salamo izany amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ny andro dia ny andro an'i Jehova aho ary nitodika ny tsinjo aho izy ka nandreny fitarainako dia nampiakatra ahy avy tao amin'ny lavaka fandringanana izy eny tamin'ny fotaka mandrevo ary nampitoetra ny tongotry teo ambony vatolampy izy ka nampijoro ahy ary nanisy firamba vao teo ambavako izy dia fiderana an'Andriamanitsika maro no ahita sy atahotra ary atoky an'i Jehova sambatra izay olona manao an'i Jehova ho tokony ka tsy mivilo na mampiavonavina na ny mpivadika ao amin'ny laingy no hamaronao ny fahagaganao sy ny hevitrao izay nataonao anay Jehova Andriamanitra tsy misy azo ampitaina aminao raha tiako ambara sy ho lazaina ireny dia indro maro loatra izy ka tsy tambo isaina amen FFPM fahenina amby telopolo ny andininy voaloha sy ny andininy fahatelo Ifamacha tamina
ivavakantsika. Voninahitra ane no asandratray ho anao ry Jehovah Andriamanitray, ianao ilay tompo ny tompo, ilay mpanjaka ny mpanjaka, ilay nitaona anay dia tonga teto izay, ilay nifidy anay dia tonga teto izay. Misaotra ihany koa ny amin'i Jesosy Kristy zanakao izay napetraka ho akaiky anay ety, ho mpananatra anay, momba anay isan'andro isan'andro. Misaotra Jesosy satria maro no ny safidy teo tonga eto amin'izao toerana izao, fa tsy tonga teto tsony izy. Mety nalainao izy, mety tojo tsy fahasalamana izy Jesosy tsy mahafantatra izay. Fa izay androany mbola tonga eto, mbola afaka manovy ny aim-panahinay, mbola afaka miaraka aminao, mbola afaka miresaka aminao, mbola afaka mahita anao eto amin'izao vavahadin'ny lanitra izao. Dia misaotra anao izay. Misaotra ny tantananao anay nandritra iny herinandro iny tamin'ny fianaran'ny ankizy tsirairay avy, tamin'ny asanay tsirairay avy, tamin'izay fidiram-bolanay, nanomezanao fahasalamana ho anay Jesosy ka mbola nahatonga anay teto amin'izao fotoan'izao dia isaoranay anao zany. Indraindray mantsy izany dia fahazaranay fotsiny Jesosy nefa tsy misy manome maimam-poana an'izany ane, afa-tsy ianao ihany. Dia izany no isaoranay anao, hiteranay ny anaranao, ankalazahanay ny anaranao, manome voninahitra anao ny olo-masina rehetrarehetra ny an-danitra any, ny anjelinao ary manarona ny endriny mihitsy mba hanomezam-boninahitra anao Jesosy. Izay kosa dia mijoro eto tsotsotra ihany manondrika ny lohanay nefa mba raiso izany fa tena vokatry ny fonay rehetrarehetra manao hoe masina, masina, masina Jehovah tompony maro, eniko ny voninahiny tany rehetra. Amen. Afaka mipetraka nareo. Ono azafady, atsangano ny tanan'izay efa ny sakafo maraina. Tena atsangano ny tanan'izay mbola tsy ny sakafo maraina. Eny ary hiara hisakafontsika androany satria Jesosy mihitsy ny nanasantsika rehetrarehetra hisakafo eto androany. Misaorany Jesosy satria no safidiny ianao hiaraka amindray aty anio ity, namaly an'izay andro izay, namaly an'izay fanasana izay dia homano ny fitaovam-pihinanana rehetrarehetra any aminao any fa hisakafo hiaraka aminao Jesosy androany. Dia alohan'ny hitsenantsika an'izay sakafo izay dia ataontsika ilay vavaka sakafo ao amin'ny boky kira fiderana faharoa amby 10, boky kira fiderana faharoa amby 10 ny andininy voalohany any no ataontsika hoentina hitsenana an'izany sakafom-panahy izany indray. Iteninao Andriamanitro, dia feno fity avandehibe, iteninao mandresy lahatra, manakatsakana izay mandihy. Vavaka isika. Faly zay Jesosy mideranao mankalazanao. Fa na dia nona raha ny nofonay tsy navelanao zay. Fa nitaritinao tonga eto amin'izao toerana izao. Omenao hanina ara-panandray. Dia ilay tena mahavelona. Reo ny ondrokelinao Jesosy, reo ny zandrinao, reo ny rahalahinao. Mangetahetanao izy tompo. Raha mety ianao mitenena indray amin'ny alalan'ny mpanompo-kelinao. Fitaovana ihany fa ianao nangatahako. Apitany afatra ka mety ibadabada, votsalela ihany ny mpanompo lahinao, fa ianao ilay Andriamanitra mahery, ianao no hiteny amin'reto vahoakanao reto. Dia mitenena Jesosy fa miaino izay mpanomponao. Amen.
dia mbola faly miaraba antsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo a, na ny sakafo maraina na ny efa maneno zay nikibony ao a, fa androany Jesosy a manana hafatra lehibe a ho antsika. Ary miaraba manokana koa ho an'ny mpamakilainy Madagasikara, forona zazalahy, fotoam-bokatra ny androany a, fotoana rafitra laminy eto amin'ny fiangonana ihany zany, fa raha ny marina fotoam-bokatritsika rehetra androany. Angalantsika afatra fohy a sy tsotra nefa mazava dia avakitsika hosokafantsika ny ao amin'ny filazantsarany Matio. Matio 10 a, sokafantsika eo ambany masontsika eo a, Matio 10 a, raisitsika amin'ny 7 a, 8 a, 5 a, 9, 7, 8 a, dia mitsambika ntsika ary amin'ny 9. Matio 10. Dia sokafantsika eo ambany masontsika eo koa ny filazantsarany Jaune. Ao aoriana kely eo ihany, Jaune 9, 7 ka hatramin'ny 70. Jaune 9, 7 ka hatramin'ny 70. Rehefa hita dia rahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy. Ao a, efa mivelatra daholo ny vilia sotro a, lasa aritsika. Matio 10 a, vakitsika manomboka eo amin'ny 5 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: ireo 12 lahy ireo dia hainy rahan'i Jesosy ka nodidiny hoe: aza mandeha amin'ny lalany jentilisa ary aza mandeha amin'ny lalany farehan'ny Samaritana, fa aleo makany amin'ny ondro very amin'ny taranak'Israely. 7, ary raha mandeha ianareo dia mitoria hoe: efa mbiakaiky ny fanjakan'ny lanitra, sitranony marary, atsangan'ny maty, dioviny boka, avoainy deminy, efa nahazo maimaim-poana ianareo ka manomeza maimaim-poana. 9. Indro izao maniraka anareo ho tahaka ny ondry ao ampovoan'ny amboadia, ka ho andre tahaka ny menarana ary mora tahaka ny voromailala. Any amin'ny Jaune 6:38-40 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa tsy nidina avy tany an-danitra aho mba hanao ny sitrapoko, fa ny sitrapony izay naniraka ahy, ary izao ny sitrapony izay naniraka ahy dia tsy hamela izy ho very izay rehetra nomeny ahy, fa hatsangako indray amin'ny andro farany izy. Fa izao ny sitrapony raiko dia ny an'izay mijery ny zanaka ka mino azy fiainana mandrakizay, ary izao hanangana azy amin'ny andro farany. Amen. Fotoam-bokatra androany a, 17 ny volana Oktobra. Rehefa tonga izao fotoan'izao dia fandamina ny tao amin'ny fikambanana, izy nitarika, izy nitory. Dia amin'ny ora farany moa tsy afaka ilay mpitory a, dia ozy izy ny ankizy hoe: ao présidence no mitory ny teny. Dia efa nieritreritra, inona moa zany Jesosy no tianao ampitaina amin'reto vahoakan'Andriamanitra reto? Zahay mino mange rehefa ny endasy zatra fiainana azakazaka, zatra mirotoroto ny ondronao nefany a olona nona. Araka le teo zao misy ny sakafo maraina akory, olona voky zany ve noentina anarahana ny ritmanay. Rehefa nangataka amin'ny Tompo a, bitsika amin'ny fanahy masina hoe: itsika ireo ane sahala amin'ilay ondry eo avoninona ozy izy amboadia. Izy tsy niteny hoe nareo a dia sahala amin'ny ondry eo avo'ny nonorsa mahafatifaty kely a, ka dia ataovy ny asako fa amboadia. Zay no nanirahan'i Jesosy atsika reto. Andriamanitra ry havana rehefa manome iraka dia misy zavatra tiany hatongavanao. Fakitsika tsara angely izy teo hoe Matio a 10 a, 9:9 ary ambany ary. Matio a 16 averiko vakina ozy izy hoe: indro izao maniraka anareo ho tahaka ny ondry eo ampovoan'ny amboadia. Zao hoe tahantsika izao mihitsy, zao tsika le vizambizany zao mihitsy, zao tsika le mitady fampahirezany zao mihitsy. Inona no nataon'i Jesosy androany indray? Zao ny afatra, maniraka antsika indray izy eo ampovoan'ny amboadia. Tsy ny mime maniraka anareo, tsy pasteur maniraka antsika, tsy ny dekônina, fa iza ozy izy? Izao no maniraka anareo tahaka ny ondry eo ampovoan'ny amboadia.
Andriamanitra ry havana rehefa maniraka dia averiko indray hoe misy zavatra andrasany aho, misy afatra tiana ho ampitainao, ary izay indrindra ny nampatonga ny tompo androany nametraka antsika ho irahiny. Mety ho gaky tsika hoe zay nge raha tonga eto olona vizany, olona nony, olona tratran'ny adi-piainany, fa zay le eritreritrintsika fa Jesosy Kristy androany amin'izao alahady marain'izao dia mbola miteny amintsika indray hoe andana indray zaho maniraka anareo eo afovoan'ny amboadia. Misy teny soratra masina manao hoe sambatra zay tsy tafitohana noho ny amiko. Dikan'izany tena manafitohana zany miaraka amin'i Jesosy, maniraka ihany izy, aiza ny irahany, tahaka ny ondry ampovoan'ny amboadia ozy izy. Raha amintsika olombelona dia hoe fa Andriamanitra ve mila voatsiary sa mampitady raharahantsika? Fa izay ry havana, zay no fitonan'Andriamanitra antsika androany. Any amin'ny Jaona teo izy ny teny mba tsy ho very zay rehetra mijery azy sy mihina azy fa hanana fiainana mandrakizay. Zay ka le tanjona, zay le tanjona anirahan Jesosy antsika androany. Matetika matsy ny olona rehefa irahana dia raha ny ampiasana zao dia hoe andany ianao manao an'ity asa ity, andana vidio ity, dia inona ny valiny? Tady commission. Rehefa any ako dia any aloha adiny ray tady commission amin'ny fotoana izy, any izy adiny ray adiny roa izy milalao ny asa any. Rehefa irahana izy mividy zavatra ty ve dia tsy mba misy inona moa zany jinjankely ozy izy ny fitenenana mba ho anahy. Rehefa mpanaovana mission tsika dia mitady tambiny, andeha hanao mission foana, fa rehefa farany ve ny tompon'ny orinasa na ny tompona andraikitra tsy mba hampiakatra ato amin'ny orinasa. Ao amin'i Jesosy koa ry havana ohatr'izany ihany, fa hafa kely nen'ny tompo. Nen'i Jesosy rehefa maniraka izy dia inona? Le ondry be dehibe ny azy mitino voavonjy. Androany Jesosy maniraka antsika hoe eo ampovoan'ny amboadia, ary ny tompo rehefa maniraka, zay no mahafinaritra amin'ity Jesosy ity ry havana. Izy tsy mampijabaka antsika moa fitenenana ao anatin'ny sarotra, fa mampafantatra foana izy. Ho aizy nareo no ataoko ozy izy sahala amin'ny ondry eo ampovoan'ny amboadia. Mahafantatra ireo moa zany hoe ondry eo ampovoan'ny amboadia. Raha tsika rehetra zao misy ny manao akanjo madio tsara, misy ny efa vonina tsara, ao le tsy misy demoniaka ivelany ao, misy milina olona dimy fa mpijerijery aloha za efa masina be, za nga vonina amin'izany. Fa zay ny anirahan'i Jesosy atsika, zay ny anirahan'ny tompo atsika, hilatsaka sahala amin'ny ondry eo ampovoan'ny amboadia. Te hisarika ansaintsika hoe nanao fotoam-bavaka, nanao fianarana soratra masina zay tamin'ny lakamisy, dia rehefa hiazakazaka ohatr'izao mpivavaka dia ozy le pasteur hoe za ozy izy variana mihitsy fa ary mandresy lahatra azy olona zay. Rehefa hivavaka eto izy amin'ny firy maraina nareo miala, hiditra amin'ny fito izy io amin'ny 4 maraina ozy izy zay miala. Ohatra fa aizy nareo mody ry ranabavy any Amboditsira, eritrereto nareo zany eo Amboditsira izy mivavaka amin'ny 4 maraina izy dia fa miala any an-trano. Satria maninona? Te hiomana izy, fantan'ny adversaire, fantan'ny fiomanam-panahy. Dia inona nataonareo amin'izany? Mivavaka saika, mivavaka izay tao am-piangonana dia manomam-panahy. Ohatr'izany koa tsika ry havana, amboadia zany no manodidina antsika. Aza mieritreritra mihitsy ianao hoe rehefa mivavaka ato dia hitany malemy andrena mpangady, fa mafy ny ady ry havana amin'izao andro faran'izao. Inona ny amboadia tena maniry antsika? Ao ny akamoana, ao ny fahantrana. Ny amboadia tsy voatery le mitrevona be any, tsy voatery araka le niteneniko teo hoe misy tsy fantatro demoniaka na olona mitratrevatreva be, fa io misoko mangina ao amin'ny fiainanao io le manery anao. Ianao rehefa tenenin'i Jesosy androany hoe ianao lay toy ny zanak'ondry io mihitsy, arotsako sahala amin'ny amboadia, sahala amin'ny zanak'ondry eo ampovoan'ny amboadia ianao. Ao ny esoeso, ao ny latsa, ao ny fanakiviana, zany rehetrarehetra zany mangeja antsika, tsy ahafahantsika manao lay inona, lay iraka mpanaovan'i Jesosy antsika. Rehefa matahotra tsika, menatra ka, matahotra ka, misy fanahiana ao anatintsika, latsaka ny avinavina, zany rehetrarehetra zany tsy ahafahantsika mampiseho lay afatra tian'i Jesosy ho ampitonainantsika eo amin'ny fiainana. Zany ry havana ny karazana amboadia, vitsivitsy ihany no teneniko teo fa itsika rehetra mahalala. Ao ny akamoana, ao ny torimaso, ao ny amboadian'ny fahatarana, amboadian'ny tsy fantatro fahavarobarianana.
dia vola nge tsy matoritory zany mihitsy fa te andrombaka foana izy. Rehefa aveo mbola hijoro vavolombelona aminareo ny namanay ao amin'ny mim fa hitanareo zany hoe miady amin'ity vola iny ao anatin'ny maizina fa mivoaka mpandresy foana rehefa miaraka amin'i Jesosy Kristy. Zany ny fiainantsika, zany ny azakazaka mazo atsika eto. Fa izao kosa nefany atovy eo an-tsaina foana ry havana fa ny tompo efa nyteny aza matahotra. Raha io fotsiny mantsy ny ainatsika hoe izao maneraka anareo ho tahaka ny ondry ampovoan'ny ambody, mety betsaka ny amaly hoe fa nga tsy misy chien de salon kely raha nga dia mahany no atao ny asa, na misy nonorsa na tsy fantatro zavatra malefadefaka, fa zay mihitsy no sary no afatra ampitain'ny tompontsika hoe ho mafy ny ady ho atrehantsika. Faraparan'ny taona zao ry havana, 3 volana izy dia hifarana amin'ny fotoana ny taona. Tsy fantatra ianao raha efa mba nandinidinika afa-po ve, tena serina ve, ambody firy no ravanao sa ambody firy no mandravanao? Tsy maintsy zay mantsy io. Na ianao afaka mamakivaky ny ambody maro zay miranirany eo amin'ny fiainanao, na ianao ravan'ireo fa hifarana ny taona. Zavatra anankiray manaraka ambaran'ny tompo amintsika koa dia izao: Jesosy rehefa mahavita ny asany dia araka ilay tao amin'ny jaonina teo hoe nitanjona nge tsy hoe ny ahatonga antsika ho reraka ho vizany hiazakazaka vao maraina fotsiny amin'izao asa fanompoana, asa masina atao miaraka amin'i Jesosy zao fa nitanjon'i Jesosy ake dia hanazontsika fiainany. Zay ny lazainy ao amin'ny jaonina teo anao amin'ny mission izy Jesosy Kristy ilay nampaniran'Andriamanitra azy. Tsy izay tiako no atao, tsy izay tiantsika rehetra io no atao, fa izay tian'Andriamanitra. Inona ny tena tanjon'i Jesosy? Dia ny avitra tsika rehetrarehetra. Tsika reto nge zao efa mba eto ambavahadin'ny lanitra ihany, mba efa eto ihany, fa be dehibe mbola any ivelany ry havana, be dehibe mbola taraiky any ivelany. Izay ny anirahan'ny tompontsika. Andeha hivavaka teo dia betsaka ny sampana efa manao tafika masina na promotion, lasa any ivelany ihany. Ary zany ny ilain'i Jesosy ry havana. Lasa reny ny sampana, fa ho antsika eto mbola amafisin'i Jesosy, fa mbola betsaka ny asa miandry, betsaka ny afatra tiany Jesosy ho ampitaina amin'ireo namantsika amin'ny alalako, amin'ny alalanareo. Mila vokatra ry havana ny tompontsika. Jesosy nefa niteny fa aza matahotra, aza matahotra hozy izy. Hozy ny mpandinika hoe io baiboly io misy aza matahotra impiry mitovy amin'ny isan'ny taona 523 zany. Isan'andro zany tika tokony tsy atahotra. Ninona zavatra ataontsika aza matahotra. Ianao rehefa alatsaka eo ampovoan'ny ambody zany, raha mbola olombelona nofo sy raha koa matahotra ianao, mety tsara velantsika raha tsy matahotra. Fa nola hery ry havana, ohatran'ny lery ao amin'ny Davida. Raha ny herin'i Davida nge dia matin'ny Goliaty izy, potiky Goliaty izy, fa tsy Davida ny teo tamin'iny fotoana iny, fa ilay herin'Andriamanitra, ilay herin'ny fanamasina no nameno an'i Davida. Zay no ampatsahivan'i Jesosy antsika androany hoe feno hery, raha tianao ny havita ny mission an'Andriamanitra, ny zavatra ilan'i Jesosy antsika, dia ny taona ny ondry very amin'izao faraparan'izao mangatà hery amin'i Jesosy, fa izy amin'ny antsika ny herim-panahy ahafahantsika mitory amin'ny manodidina antsika. Farany ry havana, tsika ireo dia kristianina daholo. Misy sary kely isaritako ny saintsika hoe raha itsika reto ny tena kristianina fa tsy mpivavaka fotsiny. Azontsika ny mahasamihafa an'izay mpivavaka daholo tia nge raha atao avy telo eny na avy efatra eny mety mbola ho feno ny 2e, 3e raha sy ny 5e étage, feno mpivavaka ty fa izao ry havana vitsy ny tena kristianina. Nandinika ny teny soratra masina maly de zay hoe inona moa zany Jesosy no ambara amin'reto ka olona efa tokony hatanjaka isan'andro zao nanomboka janoary ka tamin'iny tsika zao oktobra, omena sakafo foana, omena sakafo foana. Olona sao zany na raha tsy mitombo amin'izany ry hava-malala. Raha ohatra ianao ka niditra tato classe de 12e, mifarana ny taona, mifarana ny 2, 3, 4 taona, mbola 12e foana, ako tsika hieritreritra fa misy tsy mety ao, misy tsy milamina ao. Androany Jesosy naniraka antsika fa mena sakafo indrareo, andana amin'izay mitory. Rehefa mandeha nge dia mitombo araka ny tenin'Andriamanitra hoe zay mandeha no ombana, zay mandeha no ombana. Androany ny vokatry ny mima dia manentana antsika izahay mba hanao asa fitoriana.
azavariana amin'le Jerosalema foana zany akorotsy manao hoe adony io ny ao atokantrano fa mba manandrama mitory mba manandrama manao asa ivelany mba manandrama mitory na dia eo amin'ny fiarahamonina mpiray vodirindrina amintsika arany dia andana mitory zavatra anankiray no isaritako ny saintsika hoe tsika la disposition an Jesosy rehefa raikitra ny fotoana fanokanana mpianatra tany Ambohidanirana tamin'ny farany teo zay efa reraka miazakazaka atao misampana manao an'ity asa fanompona reherery ity andao raha ngamba hanovoery andao tsika ao any Ambohidanirana aloaloha janona ny asa dia efa mba faly ery iomana zany zoma sabotsy lahady any no mba manovery amin'ny maha olombelona koa moa dia hoe sady makaina kely any mihaino fidirana fotsiny fa ny tenin'i Jesosy tsy makanonareo misy ondriko any Tosy any olona mangetahita an' Jesosy any miasa fa tsy any Ambohidanirana amin'ny maha olombelona ianao manahelo any izay le sainako fa rehefa miteny Jesosy tsy any aloha fa tiany amin'ny mamaky anahy lasa zay riavana nanao ny asa tany saorana an'Andriamanitra fa Jesosy miasa mandrava zavatra be dehibe izy tantaraiko anareo ny tany fa ny zavatra tsapanay ara-pitaiko aminareo dia zao rehefa manao ny asan'ny tompontsika ka vita amin'ny mission tsy ilay tiatsika no atao tsy ilay mahafinarinaitra atsika no atao fa itsika le arotsaka Jesosy eo anatrehan'ny ondro mihitsy izay andeha atao hoe tian'Andriamanitra tsy miteny aho hoe tian'Andriamanitra mihoatra noho itsika fa matory ny ondro ireny aniran'Andriamanitra atsika dia tiantsika amita ny afatra ampita ny afatra amin'ireny ondron'Andriamanitra ireny farany todika manokana ho an'ny mpamakilay Madagasikara vondrona zazalahy fotoam-bokotrareo androany mampahery anareo be dehibe nefa ezaka ary zandry zoky rahalahy isany anabavy isany ao anatin'izany fikambanana zany fotoam-bokana androany fitaovana fotsiny tsika fitaovana fotsiny ianareo amin'izao fiainana izao kely nge fotoana riavany reo zazo ireo nge ao amin'ny enitaona ka hatramin'ny 1 taona ihany dia lasa daholo reo tsisy mijanona zao hafa ny sampana hafa hoe 30 taona 40 taona 50 taona zay tato misampana zao fandalovana ny ao trandrao Jesosy matosy enapetaka ny Jesosy tao ao ny ilana ny se mety aiza mitodika mety aiza mamita amin'ny mission ho an'Andriamanitra ho antsika mpiara-mivavaka mpiara-miazakazaka ao amin'ny tompo sotra ny asa raha ohatra tsika miaraka amin'ny tompo horavatsika ny asan'ny devoly horavatsika ny ambody izay efa naplaza in Jesosy izay efa nampioman'ny tompo fa enitsika ny hiasa enitsika ny hitory enitsika no anambara sitrapon'Andriamanitra raha miaraka amin'ny tompontsika any amin'ny boky ny Filipianina any izy Filipianina 4 izy miteny hoe tsy misy anarana ambony ozy izy afa-tsy ny anaran'i Jesosy Kristy irery any ary loalika rehetra dia andoalika eo anatrehany hatramin'ny loaliky ny amboadia inona ny amboadia misy eo aminao tsy fampina fahalainana akamona tahotra ay andoalika zany araka ny tenin'Andriamanitra raha tiatsika ny voaka mpandresy riavana todia amin'i Jesosy ho vitanao ny asa ho afa-po ilay naniraka dia ilay Jesosy Kristy tompon'ny asa voninahitra ny ho an'Andriamanitra irery any eny tompoko araka ny teneniko teo misy namantsika hijoro vavolombelona ahitantsika izany hoe ahoany Jesosy rehefa miasa miaraka amin'ireo zazakely majinika be dehibe reo falimoramantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy miaraka hivavaka aloha tsika ary Jesosy misaotra anao zay misaotranao aho fa mbola afaka andray hijoro vavolombelona amin'ity androany ity amin'ny asa rehetra izay nampanaovinao anay nanirahanao anay hoentiny atao amin'reto vahoaka an'Andriamanitra reto dia aoka izay tena nataonay Jesosy no voalaza eto dia anao irery any dera sy ny ahatsara voninahitra mandrakizay amen. Faly miarabantsika rehetra tao amin'ny fitandremana tany nanandrano
dia zaza mijoro eto moa zany a tonian'ny vondrona zazalahy mpamakilay Madagasikara. Dia fampianarana kely fotsiny a tsika indray miteny foana hoe mime fa manomboka androany a dia mpamakilay ny fiantsoana an' zareo a fa fanafohizanteny izay hoe mime izay hoe mpamakilay Madagasikara. Raha ny skoto rahalahy mety hoe tily eto Madagasikara zao dia tsy ataontsika izy hoe tem fa ataontsika izy hoe rahalahy tily. Dia izy ireo a no mpamakilay. Dia rehefa miantso azy ireo zany hoe vokatry ny mpamakilay fa tsy hoe vokatry ny mime. Dia izay zany fomba fiantso fotsiny. Message pasena amintsika tsirairay avy izay. Dia fijoroana vavolombelona. Ny fijoroana vavolombelona dia izao: na ianao no afa-baraka na iza ny afa-baraka? Satana. Satria nanao ny asan'Andriamanitra tany amin'izay nanerahana antsika. Heritaona no nikarakaranay ny lasy izay nandehananay tany Toliara madio rano. Heritaona katroka tsara izy nomaninay dia nandeha izay tamin'ny volana Aogositra lasa teo. Dia 3 volana na 4 volana talohan'izay zanako moa zany mbola kely, mety hoe teo amin'ny 4 volana teo izy tamin'izany fotoana na 3 volana. Dia ndresaka izay mivady hoe ahoana andeha zany tsika sa ahoana. Dia hoy izy mantsy anazy hoe zaho andeha fa nareo mitsanona. Dia ato amin'ny mpamakilay moa misy an'ity hoe misy an'izay hoe rafitra fitanakady izay ampianarina ny ankizy tsirairay avy. Dia mba hozy izy koa ilay vadiko mantsy anahy, izay zany rafitra fitanakady antsika ato an-trano na miara-mijanona tsika na miara-mandeha. Nefa n'ilay zaza vao 4 bolana tamin'izany na 3 volana ho any Toliara. Dia hoy izy zany tena tsy possible mihitsy zany satria hovizana any io zaza io arary any ho sahirana amin'io any tsika fa tsy ho vita any ny asan'Andriamanitra. Dia nandeha teny ny fotoana dia hoy izy hoe izy tsy nanaiky mihitsy. Dia rehefa tsihetsihana rehefa misy manohatra zany le asa ho atao ity dia aleo tonga dia mijanona fa manjary tsy zavatra mandeha amin'izay loany any na mandeha ary ianao. Dia netiko ambavaka ilay izy dia hoy izy hoe andao ara fa miara-mandeha tsika. Dia miomana ara-tsaina ara-panahy dia makany amin'ny pédiatra foana moa zany ny zaza isam-bolana. Dia nanontany amin'ny pédiatra hoe andeha zay andeha lavitra dia inona no tokony atao. Dia ilay zanako moa lava volo be izy dia hozy sitsy ilay dokotera hoe tapao ny volony fa tsy maninona izany fa mafana be any. Izay fotsiny tena za zany eritretra hoe tsy ho avelany andeha. Teo aloha dia efa hozy hoe tena manokatra lalana zany Andriamanitra fa lasa zany tsika milamina zany ny any. Tsy nieritreritra ny any intsony. Nandeha ho any Toliara 3 andro teny an-dalana. Ny aingy aloha dia efa nisy tsy nety sahady ny fiara, nisy ny namanay. Dia rehefa tsy nety ilay fiara dia amboarina. Dia lany andro manamboatra fiara zany teny an-dalana, efa ho 3 andro sy tapany sa efa ho nianika ny 4 andro teny an-dalana foana. Dia efa memembotra zany ny fotoana anaovana ny lasy lehibe tao Toliara. Marihana moa fa io lasy lehibe io dia ny fivondronana mihitsy no nandeha lasy tany satria izay isaky ny 5 taona izay mihitsy zany ny rafitra mandeha manao lasy miaraka ny fivondronana mpamakilay Madagasikara, fivondronana voalohany. Dia niaraka tany zany na zazalahy na zazavavy. Dia rehefa nanao ny asan'Andriamanitra tany izay dia tonga teo Ilakaka. Dia teo maty ilay fiara. Teo Ilakaka ho any teo Aranohira azafady ho any Ilakaka. Tena tsy nety velona ilay fiara nitondra anay fa maty ilay izy. Dia ny manana namana moa zany zay ato amin'ny fikambanana ao anatin'ny gendarmerie dia niantso anazy zay hoe mbola afaka manolo lalana ve zay miala eo Ilakaka raha efa amin'ny 7 alina. Dia hoy izy mantsy anay amin'ny fito sasanareo ny farany eo izy izy fa eo amin'ny rehefa tonga eo Ilakaka izy tsy maninona fa eo amin'ilay hoe Mahaboboka sy Andranovory no zone rouge. Dia tsy afaka mandeha any nareo fa zaza kely no entinareo any sy ankizy maro be. Dia sasany moa efa tafajana tany Ilakaka izahay tavela tato Aranohira. Dia teo amin'ilay asan'Andriamanitra zany
hoe tena misy zavatra tsy mety mihitsy zany zao matoa misaratsara koatr'izao nefa miaraka foana ny tanjona. Le anirahana amin'io any Toliara dia zao le nanirahana ho any Toliara 3 volana alohan'izay koa 2 volana azafady dia efa niteny indray le namanay anankiray hoe avy any Toliara izy zao ndrozy zao izy avy a Toliara amin'io fotoananareo any io mihitsy. Dia hoe zao ndrozy ahoana misy mpanapadoa any fa misy mpanao sorona eo amin'io volana io zany hoe fotoana fanaovan'le olona ny sorona zany amin'io dia maka lohan'olona izy dia ozy izy hoe tsy vitan'izay any nytenenina fa hoe izy zalahy ozy izy na tsy mahita olona alaina ary dia mamaky fasana mihitsy izy maka lohan'olona teo zany zay dia hoe ahoana koa ary zany efa le nanokatra lalana zany Jesosy dia misy olona miteny indray hoe tena zaon'loziny any Toliara dia nandeha fotoana tsy maintsy natory tao amin'ny FPVM tao Ilakaka zay le fandaminan'i Jesosy. Niteny le gendarme namanay hoe tsy mahazo mandeha ianareo fa mijanona ao Ilakaka. Tonga tao Ilakaka zay niditra tao amin'ny FPVM nila fampaherezana ny olona tao dia nanao fotoam-bavaka tao zay ny alina be mihitsy zay ny tao tamin'ny 9 alina ka hatramin'ny 3 maraina. Tamin'ny 3 maraina zany zay ny ala tamin'ny 3 sa tamin'ny 4 maraina teo ny ala tao Ilakaka hiazo any Toliara. Jesosy zany araka le tenenin'ny président toriteny teo moa ianao zany tsy maintsy ala disposition ny Jesosy foana amin'le asan'Andriamanitra ity fa na misy ary amin'ny programma efa napetrapetraka dia izy miteny hoe ato misy olona tokony hovitrisanareo dia namoronany an'izay tomobile tsy netinety zay sy ohatr'izay. Nisaorana an' Jesosy aloha hatramin'ny tonga teo dia salama tsara foana le zazakely eo amin'ny 7 volana eo izany izy tamin'izay fotoana izay dia tsy naninona mihitsy izy mazaka tsara ny rythme rehetra nandehanana tany fa ny sakafo zany efa manomboka tsy zarizary ny anazy satria tsy dia misy mpivarotra hoe antenaina be tany amin'izy na dia nanomana ihany ary. Tonga tany Toliara amin'izay tamin'ny 3 teo tamin'ny 3 na tamin'ny 2 sasany teo zany arivo no tonga tao Amadiorano zay dia nanangana ny tombon-dasy. Dia rehefa nanangana ny tombon-dasy zay dia napetraka daholo amin'izay skoto mpamakilay moa zany dia misy ny rafitra rehetrarehetra ny lasy dia ny tenako no atao hoe filohan'ny lasy tany amin'io toerana io. Ny anjaran'izany filohan'ny lasy zany dia tompona andraikitra voalohany ao amin'ny tombon-dasy zany hoe tsy mahazo mivoaka mihitsy amin'ny faritry ny lasy io, tsy mahazo manao asan'Andriamanitra miaraka amin'ny ankizy zany fa tsy maintsy manara-masony eo amin'ny tombon-dasy rehetrarehetra indraindray tsisy ankizy mihitsy eo tsisy olona ntsony eo fa za reriny eo sy le zanako dia zay rery zay sy izy rery zany no mijanona eo fa ny reniny manao ny asan'Andriamanitra mandeha mivoaka any satria zay ny rafitra ao anatin'ny mpamakilay. Le ny raha natao ampovoan'ny ambodi zany io satria efa namporoorony be volo hoe tsy maintsy misy ho tapadoany. Inona mbola niteneniny indray nisy namana indray ny antso efa ao anatin'ny lasy mihitsy 3 volana zay ozy izy nisy tiliny lasy teo tapadoa 3 andro vao hita amin'ny fatany dia ny orooro zany ianao hoe irahanao voan'ny ambodi tompona andraikitra voalohany ao anatin'ny tombon-dasy raha misy zany ny zavatra manjohan'ireo ankizy 50 mahery teo izay ny lasy tany dia any an-tanymora zany ny afaran'ity rangahy ity satria izy ny tompona andraikitra voalohany nanao sini hoe zay le asan'Andriamanitra. Sika amin'izay zany fa tsy mora mihitsy ho asan'Andriamanitra io. Fandaniana amin'izany efa mandeha ohatry ny rano. Toetra 3 andro teo zay nanomboka tsikaritra mivady fa tsy mikaka le zaza miala tsiny amin'ilay fomba fiteny fa ataoko mahitsy tsara izy amin'izay tonga dia mipaka tsara amintsika ohatr'izay zany le olona. 3 andro zaza io zany tsy mikaka zany hoe constipé zany izy na hoe mitohana dia sahirana be zany zay. Tena adiny 4 teo lasa niakatra tany amin'ny ville tany Toliara tany amin'ny FPVM ny ankizy nanao an-tsapanahy izahay mijanona atao amin'ny tombon-dasy manampy an'ilay zaza mba hivoaka
tena sahirana, tena mila hitomany ianao mijery anazy, tena mafy be mihitsy, efa mitsakotsakohana izy, ohatran'ny hoe mitomany izy dia ohatran'ny hoe sanatria manao ohatr'izay zany ny paoziny, dia efa tena ranomasy isany tsy latsaka fa tsy maintsy mahery ianao satria ianao folohan'ny lasy tompona andraikitra voalohany ny zanako ao mihitsy le marary le efa nahihina tany Antananarivo dia nentina mbavaka dia tonga moa ny chef ten Natasha izay nitarika amin'ny fotoana teo dia efa ny ariva efa teo amin'ny adiny telo teo zany dia niteny azy hoe tena bitro fiatato anatin'ny saiko hoe andana manaova manamasina rahan'i Jesosy, nanamasina ny rahan'i Jesosy ry havana, nasaina ny sotroana izazy io vao vita mihitsy izay tonga dia nikaka le zaza, mafy be mihitsy ny kaka no mivoaka tao fa ny sisan'izay dia nanaraka fotsiny. Efa zavatra mitaizana io zaza io izay constipé izay, fa tao aorianan'io lasy io izy tsy nanao an'izay intsony hatramin'izao, mety hoe mafimafy fa tsy mijaly tsy mitomany intsony fa milamina tsara satria izy niaraka taminay nanao ny asan'Andriamanitra tany. Ohatr'izay zany le sedra iainanao any, ny ankizy fehezinao ery ny zanakao tsy maintsy jerenao dia tena sahirana ianao manaraka maso an'izay. Dia ny tianam-paherezana antsika ao anatin'izay dia izao, maniraka antsika Jesosy eo ampovoan'ny ambodisy, izay zany no toriteny izay nitenenina nomena antsika teo ny zaraina tamintsika. Le anao irahana any amin'ny ambodiany mandeha ianao fa zao tena masina ve ianao manao an'io asa io, tsisy zavatra sarisarika anao ve amin'ny fanaovana an'io asan'Andriamanitra io? Inona le zavatra misarisarika? Mety hoe mandainga ve ianao? Mety hoe mpiteny ratsy ve ianao? Mety hoe mpifamaly aman'olona ve ianao? Mpaniratsira ve ianao? Raha zany ny andehananao ampovoan'ny ambodia dia lany ny avy hatrany ianao ary tsy misy ambiny intsony. Fa zao tany amin'io lasy io dia vao tonga tany izay dia somary famaly kely izay mivady, tsy hoe mifamaly moa zany fa nitomany izy hoe anao tsy miasa saina ty zazy ty ohatr'izao, dia tena hitako mihitsy hoe tamin'ny fotoana iny nanomboka ohatran'ny sahirakirana teo amin'le fivoahana le zaza, fa mibebaka sady miasa ihany mibebaka tamin'ny zany rehetrarehetra zany dia nivany olana afa-baraka teo Satana, satria ianao zany irahana ary sady tsy natahotra mpanapa-doha any amin'ny zanakao indray nikitikitihany dia sitrana izy dia nidikan'izany zany mety maro be ny sedra eny ampovoan'ny ambodia eny, fa ny ilaina voalohany indrindra ry havana dia masina aloha tsika manao an'ilay asan'Andriamanitra, fa mandeha ho azy ny zavatra rehetrarehetra rehefa eo fa manampy antsika Jesosy araka ny teniny moa zany, mila finoana ihany koa le izy dia ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny apôstôly toko fahenina amby folo andininy fa raika amby telopolo, efa teny efa haitsika le izy hoe dia hoy izy roalahy hozy izy amin'ny anaran'i Jesosy, minoan Jesosy tompo dia hovonjena ianao sy ny ankohonanao. Farany amaranako azy, maro dia maro ny asan'Andriamanitra izay ataontsika. Ankoatran'izay ny mpamakilay mety hoe asa ara-panahy zany, fa ireo mpamakilay ireo manao asa ihany koa mety tsy nataonay tamin'ny Toliara fa nataonay tamin'ny toerana hafa, mandoko an'ireny sekoly ireny mandoko an'ireny solaitra be ny amin'ny tableau an'ireny EPP ireny manampy ny be antitra, manampy ihany koa ny nisy taona izay nanao fanomezana sakafo, nizara sakafo tao amin'ny Toby Ambohitsimeloka, misy asa soa ohatr'izany zany, ny skoto zany dia manao asa soa zareo izahay, dia anisan'ny asan'ny skoto izay. Dia rehefa tonga avy any Toliara dia mbola maro be ny asa natao. Ianao zany efa vizambizana ihany avy any ny asa koa nefa tato am-piangonana mbola maro dia maro ny tena tompon'andraikitra, dia tsy maintsy mandeha amin'ireny asa izay anirahan'i Jesosy ireny. Ka tao anatin'izany asa zany dia tsy mody mihitsy raha tsy alina be foana ao an-trano amin'ny valy sasany foana matetika, na amin'ny valy eo vao miditry ny tokantrano dia efa niteneniko moa le vadiko hoe izay hoa le asa fa eto am-bavaka fotsiny tsika. Dia izao satria arak'ilay nitenenin'ny président teo hoe rehefa manao mission tsika dia aza mitady tambiny amin'i Jesosy,
hoe tena ny anaovako an'ity dia mba tena anambola na hoe ahazo trano na tany. Fa zahako niezaka tsy nijery an'izay mihitsy ataoko ampifaliana ny asa fanompoana satria izay no nany an-tanana anay tany amin'ny filakevitra nasionaly mpamakilay Madagasikara dia hoe ataovy ampitiavana ny asa fanompoana. Nataonay ampitiavana ny asa fanompoana, nataoko ampitiavana ny asa fanompoana. Tsy nila ny teny an'i Jesosy aho hoe asondroto ny karama fa to dia nasondro ny ho azy teo zany. Voninahitra ho an'Andriamanitra rery any zany. Amen. Misaotra azy. Manoloana ny tenin'ny soratra masina manao hoe indro aho maniraka anareo tahaka ny zanak'ondry eo ampovoan'ny ambody. Tena maniraka antsika ny tompo ary miteny mazava izy eto hoe indro aho maniraka anareo. Tsy niteny tahaka ny fanaony izy hoe ry Simona Petera andraso aran'ondriko na fahano aran'ondriko, fa miteny mazava izy eto hoe indro aho maniraka anareo. Izany hoe fantatry Jesosy fa itsika rehetra izao dia misalasala daholo eo amin'ny fanompoana azy. Fa androany izy miteny hoe indro aho maniraka anareo tahaka ny ondry ampovoan'ny ambodidy izao. Angataka amin'ny tombotsika mba hanalany sy hanafahany ary indrindra andresentsika an'izany ambody izay mivovoho mahatonga antsika mitady hemotra amin'izany asa efa norosoantsika izany, na eo amin'ny asa fanompoana zany na eo amin'ny asa fanolorantena. Alohan'ny hitondrantsika ny tena antsika tsirairay avy eo amin'Andriamanitra dia andeha aloha mbola ho ataontsika ny firana fahavalo sy efajato ao anatin'ny firana protestanta, ny andinin'ny voalohany sy ny fadimy. Firana fahavalo sy efajato, ny andinin'ny voalohany sy ny fadimy. Jehova ray maharo-po izay tia sy mamindra fo, omiheno ny atako mba mamindra fo amiko. Andinin'ny fadimy, fa Jeso no anarana izay entiko mangataka, ny amelanao eloka mba mamindra fo amiko. Ary rehefa mivavaka isika dia angataka ny fanahy masina mba hampatsiaro antsika ireo karazana ambody izay mampitahotra antsika, na mahatonga antsika mbola hanana fahazaran-dratsy, na mahatonga antsika mbola hanana fisalasalana ka tsy hatoky an'ilay Andriamanitra naniraka antsika hoe indro aho maniraka anareo. Iondrika hivavaka isika. Ry Jesosy Kristy Tomponay, misaotra anao zahay amin'izao ora sy fotoana izao. Misaotra anao koa izay noho ny teninao, satria ny teninao dia fahasalamana ho an'ny nofo rehetra. Ary aina ho an'izay mahazo azy. Mahazo aina tokoa izay maheno ny teninao Jesosy. Fa miorooro kosa izahay indraindray hoe maniraka anay ianao tahaka ny ondry eo ampovoan'ny ambody. Samy manana ny etaetan'ireo ambody ireo Jesosy. Samy manana an'izay hevi-petsiny rehetra mba handrombahana anay tsy hoe ho ampelantananao. Kanefa ianao no efa naniraka anay. Ankehitriny izay Jesosy mangataka ny fanahy masinao izay tsirairay avy mba hampatsiaro hoe inona no ambody izay misarika anay ka mahavariana anay tsy hanantona anao na tsy hahavitanay ny asanao.
mety ny ambodian'ny fahakamony zany, mety ny ambodian'ny fisalasalana, mety ny ambodian'ny fiatsaram-belatsia, eny fa mety ambodi izay matikambo ihany koa ary Jesosy eo ampovoan'izany rehetrarehetra zany no any raha anao anay. Ataonay ahoana no havitany iraka zay nampanaovanao anay raha tsy matoky anao zahay, ary miantso ny anaranao matetika ary isan'andro isa-tsegondra mihitsy ary. Le zanak'ondry kely eny tsy mahafantatra hoe ambody ireo fa ny any fantany ty zao hoe napetraka eto izy dia mivovo reo, dia rehefa mivovo reo dia mijery fotsiny izy. Fa manantena anao zay naniraka azy, manantena anao zay Jesosy fa tsy avelanao irery zay, ary mananteny zay ary matoka an'ilay teninao hoe tsy amelanareo irery aho. Dia iroso tokoa zay Jesosy amin'ny fanomponanao, ary ezaka izahay mba hikikika hiantso ny anaranao ihany koa, satria rehefa miantso ny anaranao zay dia andeha ireo ambody ireo. Fa ny anaranao mantsy Jesosy dia ilay anarana mahery, ilay anarana efa nandresy hatramin'ny fahafatesana, ka naroviana izay miantso an'izany anaranao zany. Ka ninona na inona karazana ambody izay eo akaikinay sy eo anilanay dia andositra anay zany. Ampianaro an'izany izay Tompo ankehitriny. Ataovy hitsapanay ny fahotanay, ary fantatray fa zany fahotanay zany no ambody izay mivovo tsy hanatonanay ianao. Jesosy miangavy rea, tongavy eny amin'ny mpanomponao tsirairay ainy avy, ka eno zany fivavahany zany, eno an'izany fibebahany zany, fa androany izy miantso ny anaranao, androany izy te hiala sy androaka reo karazana zavatra rehetra zay mahatonga azy tsy hanantonanao. Mifandahatra aminao zay androany Jesosy, mamindraha fo re Tompo, mamela heloka izay fisalasalana nisy teo aminay hatramin'izay, ny tsy firarahina ny asanao ary ny fanaovanay ny maha-olombelonanay ho ambony noho ny anaranao sy ny asanao, dia angatanay famelana avy any aminao zany. Tsy ianao an'izany intsony zay Jesosy, manomboka izao fa hibanjana sy hijery kosa ilay fiantsonao, dia ianao ilay Andriamanitra efa tianay, le ianao ilay Andriamanitra efa niteny hoe tsy ianareo no nifidy afa izany no nifidy anareo, dia nanendry anay ianao, fa ankehitriny ianao manendry anay eo ampovoan'ny ambody. Dia arovo zay Jesosy. Ny fiarovana anay dia tsy misy afa-tsy ny fialanay amin'ny hotanay ihany, satria ny fahotanay no hevitra mampisaraka aminao, ka raha mbola manoto zay dia tsy mahita anao akory. Teo amin'ny fotoana rehetra ny iainanay Jesosy, dia apetraka ny fahotana zay nataonay sy ny fanaraka tamin'ny sitraponao, fa mangataka ny fanahy masinao zahay androany. Ampatsiaro anay an'izany ka mba ho tadidinay fa nisy an'izany zavatra zany kosa nandalo teo amin'ny fiainanay nataonay, fa efa nialanay zany. Na ifandahatra ela aminao eto ary zay Jesosy, anamboraka ny any am-ponay tsirairay any avy, dia eonao mihitsy ny efa niteny tsy olombelona akory ka ho tofo mandrakizay, fa noho ny anarako dia hononoko ny fahatezerako. Misaotra Jesosy, misaotra satria raha mbola imonomonina eto zay anamboraka ny ao am-ponay ao, dia tsy ampy anay ny fotoana tahaka izao. Fa manantena kosa zahay fa zay zavatra rehetra naborakaika ny bebahanay marina tsy hiverenanay intsony, dia mba voarakitra ny anatin'ny bokin'ny fiainanay zany, ary nikosehanao tamin'ilay goma be avy any aminao, dia ny famindraponao sy ny rahanao zay nilatsaka Jesosy ho famelana ny heloka rehetra. Misaotra indrindra Jesosy, ary ankehitriny dia tsapanay zany fitiavanao sy ny famindraponao zany, dia sahanay no miteny ary miara mihira amin'ilay salamo nataon'i Davida fa izay manao hoe: sambatra ny olona izay voavelany ny elony sy voasarona ny fahotana, sambatra ny olona izay tsy sain'i Jehovah heloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Amen. Mino an'Andriamanitra raha tsy tompanao ny lanitra sy ny tany, ary mino an' Jesosy Kristy zanan'ilay tompona tompontsika, totoroina tamin'ny fanahy masina, nateraka Maria Virginy, nijalina ny napahapoty Pilato, nombona tamin'ny hazo fijaliana, matika nalevina, nidina tany amin'ny fiainantsika, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra,
mipetraka kavanan'Andriamanitra raitsoto avy any iviny tsara mivelona sy maty mino ny fanahy masina fiangonana masina manera zao tontolo zao ny fiambonan'olona masina ny famelan-keloka ny fitsangana ny tena maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Izany olona nazo famindrapo zany dia samy teny amin'i Jesosy Kristy ary samy manao voady fa tena mamy ny fokon'ny fitiavanao Jesosy ny fahotako izay vitako indro avelanao. 247 ny andininy voalohany. Mamini foko ry Jesosy ny famonjena zay vitana iadisoko navelana tena fakiao mandrakiza Jesu malalo pamunjisu iduniaku raisuana velukanu funukana zasitaka. Noho ny famindrapon'Andriamanitra dia ho tanteraka tokoa ane zany amin'ny anarana Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra irery ihany. Alleluia. Masina, masina, masina Jehova tompony maro, endriky ny voninahitra tany rehetra. Amen. Mazava toerana. Vao nanomboka ny fotoana teo dia ny hira minina mba nieny ve ianao iny ilay tao anatin'ilay hira fa ry zara teo am-pitorana teo ohatra nanahitra mafy anahy misy ilay hoe zavy ao anatin'izany amin'ny fanompoana an'Andriamanitra dia anao mba ahoana dia averiko fotsiny ilay teny fo eo alohan'ny anniversaire tsy terena fa vokatry ny fo mima zany rehefa ao anatiny le vokatry ny fo fa hainao izay mihaino fa avaketo manao fonao an'Andriamanitra fa rehefa ao anatinao ao anatin'ny fonao ilay Andriamanitra tsy matahotra ianao raha ampovoan'ny ambodiaro dia mahay resatra ny tompo anareo hitaridalanareo miaraka amin'ny président mahafatrapo anareo dia fiadanana ho anareo amin'izay rehetra lehanareo. Fanontaniana napetraky ny rahavavy teo rehefa hitarika avy teo izy alefa ny sakafo dia samy nanangatanana fa fanontaniana napetraka anao amin'ny anniversaire zao ianareo lehilahy efa name voninkazo n'ilay olo tianao ve ianao fa androany nisy olona 720 mianaka nanolotra n'izao voninkazo tsara tary izao jereo ny tsarany tena tsara ianao ve mba tsara fa ianao ilay voninkazo n'Andriamanitra ka dia reto olona izay tonoana anarany reto dia nanokatra ny fo nanatsotra ny tany ny soratra anarana atao ambadika atao dia nampanao n'izao voninkazo tsara tary izao voninahitra dia nisy nanolo-tsaina izao voninkazo izao anaovana azy dia anisan'izany ray aman-drentsika toy ny hoe asio voninkazo ireo fa tena hafa misy dia misaotra azy ray aman-dreny fa tena mikarakara tokoa ohatry ianao dia reto avy ny anaran'ireo olona tompony anniversaire dia mba ny tsara nefa ilay Andriamanitra any ambony amin'ny misy rehefa nafantatra anao fa tonga eto ianao nanome voninahitra azy dia amin'ny anaran'i Jesosy. Pasteur fanantenana 7 taona nampiandry Randriamanam-pianina Santa Inès Raoulson Lala Arso tamin'ny 20 octobre Randriana Arvelo Fialana So tamin'ny 19 octobre Rakotomalala Aina Andriana Mamsy Ravelson Lala Arso mariage tamin'ny 12 octobre Ralaison Ando 7 taona tamin'ny 21 octobre Ratefason Abel 7 taona Ralaison Jacques 15 taona tamin'ny 24 octobre Rakotondrabe Jean Ernest Siandry Arso Roland Yvette mariage tamin'ny 24 octobre Rasorofo Manana Nadia
tamin'ny 21 oktobra mangataka fahendrena omeny anao zany. Rakotoaromanana Naombintso Ili tamin'ny 11 oktobra. Rakotoniaina Nantenaina Valimbavaka tamin'ny 17 oktobra. Rakotoniaina Tendriniaina tamin'ny 21 oktobra. Razafindalina Sendrasoa tamin'ny 22 oktobra. Rafaraniaina Fonjamalala tamin'ny 21 oktobra. Raheromanantso Charles Sira Soamanana Elisabeth 17 taona mariage tamin'ny 27 oktobra. Randriana Sotefiniaina Canada tamin'ny 21 oktobra mangataka fahasalamana. Ramahenina Orsini 17 taona Napiandry tamin'ny 25 oktobra. Ramahenina Orsini sy Bakoly 22 taona na mariage tamin'ny 26 oktobra. Randriamanantso tsara Nirina Verniena tamin'ny 25 oktobra. Ratompo Nirina France Didier tamin'ny 26 oktobra. Ramarson Andriniala tamin'ny 19 oktobra. Aingomanana Marika Tantely tamin'ny 11 oktobra. Diamantina 4 taona mangataka fahasalamana. Razafy Mananjato Olindandy ary Randrelo Manantso Mity Mateo tamin'ny 22 oktobra. Tatina Raymond tamin'ny 20 oktobra. Ny mahazatra antsika tena iainana dia ilay Andriamanitra ao ambony eo ny tena mamefamezana tsara indrindra tsy eritreretintsika mihitsy. Ka ny tena izy eo amenanareo tompona aniversaire izay manatsofina hitimino androany dia pasteur Arandrina Nataony Jean Joseph dia mampianatra antsika foana indray izy tezitra mihitsy hoe tena tsy miantsika tsy mihaino tena androany fa androany raha eny ianao sy hamaky izany tenin'Andriamanitra zany dia vakio raisy ny baibolinao tsy tononoko ny antokony fa ny andininy ao Matthieu toko fahaenina sy ao Matthieu toko fahafito dia anjaranao mikarika an'izany any an-trano ny tompony aniversaire anao tena izany tokotra ve fa ndeha manao izany dia vakiko amin'ny anaran'i Jesosy izany teny izany alohan'ny hivavaka. Ao Matthieu toko fahaenina fa ianao kosa raha mivavaka dia midira ao amin'ny efitranonao tompony aniversaire ka rehefa voanindranao varavarana dia mivavah any amin'izao mangingina ary indrainy amin'izao mangingina no amaly anao. Ao amin'ny Matthieu toko fahafito andiny fahafito ao amin'ny efitrano mangingina zany mangatady omeny anao mitadiava dia ahita ianao domodomo dia ho voainy ianao fa izay rehetra mangataka no mahazo ary izay rehetra mitady no ahita ary izay rehetra mandondona no voaina. Amen. Iaraka hivavaka isika dia mangataka anao ampitiavana ampifaliana mihitsy mitsangana amin'ny anaran'i Jesosy fa hivavaka amin'Andriamanitra isaotra azy amin'izao atsaran'izao voninkazo zao fenao ilay voninkazo manitra izay lema mifoana eto amin'ity fiangonana ity isan'andro anazy isaka mandato anao dia tondrahan'i Jesosy ny fanamasina. Jesosy io tsy ho takatray tsy hitanay ho eritreretinao refesina ny fitiavanao fa dia mampianatra anay foana ianao isan'andro isan'andro na dia farainay foana ary izany teny izany teneny ray aman-dreny izay mitarika anay indraindray izy kiva misy hoe tsy mihaino izay tsy manao tanteraka izay fa androany verina izany teny izany ka nda miverina foana ary izany firy aminay isaky ny atorina isaky mifona ny an-dalana indrindra rehefa akotrano araka ny teninao indrindra fa izay tompony aniversaire izay nanoratra androany nanoratra ny anarany tao anatin'ny boky ny fiainana tetỳ an-tany mba mankatosy manatanteraka izany teninao zany fa dia mampianary izay anana hery mba hiainao anatin'ny fonay mba hisaotra anao foana izay hoe andeha amin'ny efitranony amangingina dia andoalika angataka inona no angatany tompony aniversaire androany dia nisy tao fa endrena tsisy maharatsy zany fa tena tsara zany izay menao ny Solomona dia menao azy daholo ny zavatra rehetra dia meno azy nangataka na tsy nangataka tsy saraka ny tenina hoe na tsy nangatahanao ary dia efa nieritreretin'ilay mpanjaka tompony fahefana volamena sy safira ny an-danitra omeny mba mpiadana ny tia-tany misy mangataka fahasalamana tsy mety sitrana mihitsy na ny tompony aniversaire na sy tompony aniversaire dia mangataka aminao rehefa natao teo fa melankelika sy ny fibebahana lakile ny fiainana zany dia meno karazana sakafo izay entrée résistance dessert goûter meno daholo zany fa zay tsy mamakasitraka Jesosy indraindray fa nytiany foana mamaika anay ka dia androany miaraka amin'reto sambany reto ankehitriny nanolo tena ho anao izy ireo dia nanolo tena koa ny tompony aniversaire izay rehetra vokatry ny fonona tongavaneto dia rehefa vokatry ny fo dia hitanao daholo ny dion'ny fonay na izazy mivavaka ankehitriny manao ao no foko tena madio ve misy maintimainty misy petipetina ve amin'ny aniversaire nefa ilay voninkazo mamirapiratra na dia ny tapahano anatin'ny fahatandrany ary mame endrika eto amin'ny altara dia mbola tsy tapahanao izay Jesosy
tsy rehefa maty zay vao sanatry misy mame voninkazo tena mampalahelo mihitsy fa engany ao anatin'izao fahavelomanao zao fahavelomanay zao a dia ame voninkazo ny olo tiany dao ny olona tsirairay mba mariky ny hafaliana fa rehefa mena voninkazo ny olona rika jerena masony tena miratra tena gagy mariky ny fitiavana dia mariky ny fitiavana ianao Jesosy dia ny tenanay misy le voninkazo ninina voninkazo na iza na ny manatrika na tsy misy mitsanga na any amin'ny 4e any amin'ny 2e any amin'ny sampany amin'ny 1er étage ihany mba tonda le fanamasina Jesosy mba miratra mba ho hitan'ny olona izay mandeha ny an-dalana eny zany ka olon'Andriamanitra zany olona miaingo araka ny sitraponao dia nidera sy niatsa voninahitra ny olona ihany tena misaotra Jesosy dia ny olona rehetra koa teny mangina ny eritreritra hankasitraka anao fa voninkazo izy ampiaingony ao tokantranony ao ampiaingona any amin'ny braony any ampiaingona any an-dalana eny hoe zany ka voninkazon'Andriamanitra misaotra Jesosy io amen. Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Tonga sahady amin'ny fotoanan'ny ronom-panahy isika na ny 10 minitra ny sekola lahady. Mangataka ny mpianatra, ny mpampianatra ary ny dekona mpiamba hitsangana. Dia ho ataontsika ny hira 720 andininy voalohany ihany. Zaza kani fapanza kamalasa niterani anaranauri sai furietu isa traside ramadasa nuatu Ramandaza nuatu lutaiwana. Yaraka iondrika hivavaka isika. Mbola misaotranao zay Jesosy fa mbola amenao an'izao ora sy fotoana izao azonay indray manovo sy hianatra ny teninao ka mitenena ary Jesosy araka amin'ny fombanao fa miainy izay madinika kelinao. Saotra Jesosy. Amen. Mazotoerana ianareo. Tantara kely avy hatrany ry havana no entiko angalana lesona ho antsika androany. Ity mpanjaka Afrikana anankiray ity dia tsy mivavaka. Ary izy dia manana tandapa anankiray kosa izay tena mivavaka fatratra. Io tandapa io dia tsy misaraka aminy na aiza tany alehany ary na inona ataony dia ho anila mandrakariva ny tandapa. Ty tandapa votom-pinoany ty ry havana dia isak'izay misy zavatra miseho na misy zavatra ataony dia tsy afaka ambavana ny teny hoe zavatra rehetra miara-miasa ahasoa. Le mpanjaka Afrikana ty ry havana dia olona tia mihaza. Ndray andro izy tao amin'ny fanjakany dia teny tamin'ilay tandapa hoe andeha isika andeha hihaza. Dia izy io moa any an'alabe any mandeha mihaza. Ary rehefa nandeha nihaza izy dia teny an-dalana teny any anaty kirihatrala any dia ozy foana ilay tandapa teo anila amin'ny teny hoe mahereza misaora fa ny zavatra rehetra miara-miasa mahasoa. Madilo ny sofon'ilay mpanjaka rakizy rehefa hitenena n'ilay tandapa n'izany foana izy. Ndray andro nefa raha tao anaty ala tao dia nisy biby masika na tigra avy na ndrapatra indray mandeha n'ilay mpanjaka. Voatanan'ilay tandapa nefa rakizy ilay mpanjaka dia tsy lan'ilay ambody izy na ilay tigra fa inona nratsa-tanany anankitelo
io ny voarimbona ka naratra mafy izy tamin'izany, nalahelo azy mavy mitandapa raka izy. Teo anefa dia ozy izy ilay tandapa tamin'ny mpanjaka hoe misaora ny zavatra rehetra fa ny zavatra rehetra mahasoa. Tezitra mafy raka izy ilay mpanjaka nainao an'izany satria nahoana izy efa naratra, izy efa tapaka ny ratsan-tanany anankitelo nefa mbola hoe misaora ihany amin'ny zavatra rehetra. Tezitra be izy dia tonga dia nahiditra ponja ary nogadraina ilay tandapa raka izy. Rehefa nogadraina ary ilay tandapa dia nihidy tany, nitsabona kosa ny mpanjaka ary sitrana soamatsara. Afaka fotoana vitsivitsy rehefa sitrana indray ity mpanjaka dia araka ny fitiavany an'ilay mandeha miasa dia mbola nandeha ihany izy. Ary rehefa nandeha izy dia izy rery sisa nandeha satria nigadra ilay tandapa dia tsisy namana izy. Izy rery nanjonjona tany anala tany nandeha niazy izy. Rehefa nandeha rery tany nefa izy dia sendra ny olon-dia indray izy. Rehefa sendra ndreo olon-dia ireo izy dia nisamborondreo atao sorona. Rehefa nisamborona atao sorona izy dia netiny tany amin'ny toerana fanaovan'ny zareo sorona sampy zany. Rehefa tonga teo amin'ny fisoronana nefa ndreo mpisoron-tsampy raka izy dia nodiniany tsara ty tandapa. Tezitra mafy reo lehibe amin'ny mpisorona ny mpisoron-tsampy nijeran'ity mpanjaka ity satria toa olona misy kilemo, tapaka ny ratsan-tanany anankitelo. Teo raka izy dia navotsitra moramora ilay mpanjaka ary nroasina mihitsy hoe mandeha any ianao mody any tany lavitra misy anao any fa tsy mila anao kory izay satria ianao olona misy kilemo. Rehefa voavotsitra amin'ny mpanjaka raka izy dia faly loatra izy noho izany satria ilay izy efa teo ambaravarany fahafatesana, efa teo akaiky ny latabatra anaovana fisoronana, iny izy nivovonjy tapoka ka lasa nody. Rehefa tonga tany amin'ny toerana tany amin'ny fanjakana izy raka izy, inona nataony? Nanao fiety izy, nanao fifaliana be ary navoaka ny tao anatin'ny fonja ilay tandapany. Ary rehefa navoaka ny tao izy dia ozy izy mantsy an'ilay tandapa hoe tena marina loatra le tenina hoe zavatra rehetra dia miara-miasa mahasoa satria noho ity tanako ity izay tapaka ka nanan-kilemo any namitsorana. Teo dia navoaka izy dia ozy kosa ny raka izy mantsy an'ilay tandapa hoe tamin'ny fotoana nanagadrako anao ary dia inona ny zavatra tsapanao, inona ny zavatra hitanao fa nahasoa tao am-ponja tao. Teny raka izy ilay tandapa tamin'ny mpanjaka ka niteny sady nitsikitsiky izy jery an'ilay mpanjaka izy dia ozy izy hoe raha tsy nigadrainao niaraka taminao tany anala tany, ianao efa manan-kilemo fa izao kosa olona tsy manan-kilemo dia izao indray ny lasa nataon'ireo mpisoron-tsampy ireo sorona. Fa tena marina ny eo any tenin'Andriamanitra hoe zavatra rehetra miara-miasa mahasoa Zany tenin'Andriamanitra zany dia ho hitantsika ao amin'ny bokin'ny Romanina toko 9 dia raisintsika ny 9:20. Romanina toko 9 dia raisintsika ny 9:20 manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nahita daholo amin'ny anaran'i Jesosy ary fantatsika fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa asoa izay tian'Andriamanitra dia izay voanjo araka ny fikasany raha teo. Voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery ihany. Amen. Misaotra azitsika ny amin'izany ronono mpanahy zany fa tena misy hotelina sy akanatsivo tokoa. Tonga ny fotoantsika izao izay anaovantsika ny fanatitra. Vokatry ny mpamakilay amin'ny Madagasikara vondrona zazalahy androany. Ny tapakandro maraina sy ny hariva dia fanompoam-pivavahana miditra amin'izao amin'ny fito izao dia amin'ny 10 dia amin'ny 3. Fa mbola manasa antsika kosa ry zareo manomboka amin'ny 5 hariva misy sehosehatra sy hirahira samihafa ao izay mbola hoentina anehoana amin'izany sokoto azy zany dia mbola manasa antsika mpivavaka rehetra mba
ho tonga anotrina azy ireo. Ary marina tokoa ny tenin'ny soratra masina hoe fa fantatsika fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa asoa izay tian'Andriamanitra dia izay voantso araka ny fikasany raha teo. Isika rehetra ireo dia efa voantson'Andriamanitra araka ny fikasan'Andriamanitra. Ka raha voantson'Andriamanitra tsika dia naniraka antsika ny tompo teo hoe indro maniraka anareo tahaka ny zanak'ondry eo ampovoan'ny ambodia dia izao. Ninninona fisalasalantsika tamin'ilay valopy izay efa azontsika. Mety kelikely nataontsika tao anatin'ilay valopy dia mbola nivovo ihany ilay ambodia hoe efa be loatra iny. Fa raha te hanaraka ny tompontsika ary te hatanteraka ihany koa ilay tenin'ny soratra masina hoe fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa asoa izay voantson'Andriamanitra dia manentana anareo mba hanome ampitiavana izay tena foinareo ho an'ireto mpamakilay Madagasikara reto, izay manome ampifaliana hoy ny tompo no ankasitrahana indrindra. Amen. Hasandatrananarana ufideranana izao anio izao famendrikanao katerana tolotray paray soreriray fa hoanao izao tsy mendrika miantso anao nefa ray sore miangavy mitalao eo aminao batatano sy harovikio reto zanakao fa aza velio rery tompo.